Tampoka ny fiaonana izay kasaina atao indrindra ho fampiaonana ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha Andriamatora Valomanana Marika ka tsy niomana ao amin'izany ny filohan'ny tetezamita. Araka izany ary dia tsy hiatrika io fiaonana io ny tenany raha ny fanazavana izay noentina kosa nefa dia vonona ny ampiatra ny feikevitra avoakan'ny troekan'ny SADC mandritra io fivoriana io ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana raha toa ka mifanaraka mitondra zotra izany rehetra izany. Tsy hiatrika ny fiaonana eo aminy sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana kasaina ho tanterahana rapitso fito sy valo desambra any Dar es Salaam any Tanzania ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Omaly alina vao nampahafantarina azy ny fisian'io fiaonana io araka nambaran'ny filohan'ny tetezamita ka tsy nahafahany niomana meloa amin'izany. Mikasika ny hoe fiaonantany any Dar es Salaam dia tsy nisy ny fampahafantarana anahy hoe misy fikarakarana an'izany fiaonan'izany voalohany zay. Niaraka nafantatra tamin'ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ny alalan'ny haino aman-jery indrindra moa zany fantarin'ny alalan'ny gazety hoe misy an'izany fiaonana konokononina ho atao zany any Dar es Salaam. Betsaka nametra-panontaniana hoe ho any ve ny tenako hitanareo eto ny tenako ankehitriny ary tsy mivadika amin'ny teny nomeko hoe tsisy zany fiaonana na ny fahafantarana zany fiaonana izay nikarakarana na hoe ndikasana iona amin'ny filoha teo aloha zay. Fa kosa nangataka fiaonana tamin'ny filohan'ny Troika na ny filohan'ny SADC ny filohan'ny Tanzania ny tenako nangataka fiaonana taminy mba ahafahana mitondra ny ezaka natao tao anatin'izao tetezamita izao ary ny fampahafantarana ihany koa efa mizotra makany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Nambaran'ny filohan'ny tetezamita fa efa fantany fanapa-kevitra ho raisiny na hirotsaka ho vidiana ny tenany na tsy ka natateraka fanambarana afaka andro vitsivitsy ny tenany. Mikasika ny hoe firotsahako ho vidiana na tsy na ny hoe resaka alefa hoe mity. Marina betsaka tokoa ny olona mivoana io sy mampirisika an'izany zavatra izany. Fa tiako fantatry ny vahoaka malagasy iray manontolo fa efa fantatro ny fanapa-kevitra. Efa fantatro ny hoe tokony hilatsaka ary hilatsaka sa tsy hilatsaka ny tenako. Afaka fotoana fohy dia ambarako amin'ny vahoaka malagasy izay fanambaran'izay. Vonona ny anaraka ny feikevitra avoakan'ny troikan'ny SADC mandritra ny fivoriana ho tanterahan'izy ireo ny 7 desambra ho avy izao any Dar es Salaam Tanzania ny filohan'ny tetezamita raha toa ka mifanaraka amin'ny voalazan'ny tondrozotra malagasy izany.